amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatrantsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina moatoana atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa site anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langy azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo. Aveatrantsika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny teny hoe mpiara-tanana Yava ho voninahitry ny ranomasina iariva afaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamariana, fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadamala Yayava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny lazao ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadambala Yayava aho amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yahosoa Eliana no mandroso tokatrantsika ny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mahafany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantena petraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona hoe mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany izay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no efa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy fa ny président république raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be za mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andravan'izany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipinyny eny amin'ny elo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amelo zay dia tsy teny hoe tara kosa tara rosa natongavanao tsisy tara zany normal biana ny fatongavany ely azy mety be mihitsy ny tena izy zay mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy ilay olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly hanaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona hanao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lahady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lahady mazava be ny teny ely aho hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo no mbola misy saina noho ilay jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanario sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany ilay Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany hanao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany hanao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy ndray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay lahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra lahy dia rehefa azo ny lahy daholo ny zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devoly manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehany feon'ny demony ny teny izy zao tsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratrany olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa izy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoko hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia hoe tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy io tsisy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsy raha fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ny zavatra rehetrarehetra san'izay. Zay ihany dia ampiandiniana ny zavatra rehetrarehetra zay. Raha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aiza ireny, tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manameloka anao. Zay ilay hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia hoy izy hoe za koa tsy manameloka anao. Ary eo aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zavatra niaonanao tamiko izao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay ilay hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany. Aorian'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melona natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valy teny ny divolo miteny hoe mahazo manota, fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio izay miaraka aminao zany, manoko izy ilay miaraka aminao. Zay izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitan'ny Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino rehefa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha tsy teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona 1. Dao ndraiky tsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona 1:1. Ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy. Ao amin'ny 9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fefenan Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona 1:1 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy atao anatintsika. Dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota ony araka ny tenin'ny apôstôly Jona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jona amin'izao tsika miteny izao ary mitony kotoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny izany Jona izany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jona indray no miteny hoe mahazo manota ka moa fa raha tsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jona amin'izao tsika miteny izao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny izany. Any amin'ny elo Jona na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany izay teny izay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny Jona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao, fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Jehosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famonjena Yahva sy Jehosoa. izay torina ambasadorina Jehosoa zady aha Elia. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Jehosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Jehosoa ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Jehosoa izay nitoriana ambasadorina Jehosoa ziady a Elia irery ihany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetitriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakana Jehosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yahva sy Jehosoa. Kutungava taola raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Aza dino Jona zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny izao. Any amin'ny hery tahaka anareo rehetra rehetra. Dahora jerevantsika ny lefa andeha an'ilay teny azy. Inona tonga ny Jona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay aty amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny.
raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa le olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga ty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay Episiloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay Episiloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Episiloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika miko anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra nke fa miko anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manao teny intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra efa-tsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Ohatsy rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy le teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe le teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia voly izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia voly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo le volona. Zany tonga amin'ny teny hoe tandrema ianao tsy misy jona ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur sao. Tena tsy mafy zany. Any raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy very miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotenareo. Iza mampanaonao an'izany kosa ny ianao? Dahoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Izay aloha zany le hoe raha misy mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Izay no mahatonga izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tsy haiko moa fazana azy Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo. Porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa Episiloky io miaraka aminareo sady mpandainga ny Episiloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory na ny kely ara tsy nanitsaka tety kory ny ara ny tongotra io. Toy izantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tany dia mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho an'ny Yehosoa daholo ny zavatra rehetra. Izay ny fiainany. Ny fiainany dia ho an'ny Yehosoa, velona ho an'ny Yehosoa, miara-mipetraka amin'ny Yehosoa, miaina ho an'ny Yehosoa. Yehosoa ny antony fivelomany. Izay ny olona tena tafaraka amin'ny Yehosoa izay madio tanteraka. Hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toy antsika ilay teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy.
Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota, dia mpandainga ianao. Any amin'i Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Ao amin'i Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io, notohizan'ny Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko 4 fa tsy najanony teo, fa notohizana ry amin'ny toko 4 amin'izay. Zany hoe nitohy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny toko 4 dia ao amin'ny andininy 4 amin'izay no jerevantsika. Andininy 4. Jaona voalohany toko 4 andininy 4. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Yehosoa zay aza manota intsony a, ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Yehosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'olona tsy afaka amin'ny fahotana. Andininy 5. Fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota. Io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy 5. Izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Niza zany tafaraka amin'ny Yehosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy 9 dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy iny mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga, sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao, safidinao moa inoko. Raha tsy hoe aminay miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal mahaino any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino eko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io hoe toy antsika eo amin'ny andininy 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Niza zany mitoetra ao amin'io Yehosoa io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampangainareo dia ileo Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko 7 andininy 9. Daoarany. Andininy 7 atsamo vakitsika. Aleo andininy 9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Yehosoa manala ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Yehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Ny endry mahita loza kamery ny adala mandroso kavoa. Zao raha vaketsika indray ny teniny. Andininy 7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovalina ilay Jaona voalohany toko voalohany andininy 9. 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io anao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisiloko no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Yehosoa izy.
fantazao miteny Osa hoe izay rehetra minateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona ozy izy satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy tena ntsindriana fandroany tsy mahay manota izy fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra izany zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka iny devolo io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana devolo ny rainy soratra masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina tsy rehefa tsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany morona andana vakeo fa fanomeko tarihan'ny vovonanomboka ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy ary rehefa avy eo dia nitsindriny apôstôly amin'izay zany teny ita zany mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko fahadimy mbola nampiny teny akaiky indray andininy fahavalo ambin'ny folo Jona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka Jona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jona daholo ny teniny io zany tsy Jona kory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina salary Ioananina ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsisy satria tena nyteny mihitsimihitsiny teny fa naporofona manaraka mbola Jona ihany no teny aty fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy tsy azony devolo kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka eo Andriamanitra io matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devolo ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devolo ny dikan'izay zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devolo io Jesosy anao Jésus jizasinao io ry Amerikanina ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny ahoana io teny io nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota ahoana pozinareo ny olona zao le Jesosy nareo zao vo tsy tonga saina ihany vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy tany amin'ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny anglisy ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be any Aotra tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny Yayaba sy Aotra izay toriana ambasadorina Osa zady aha Elia Yaotrano diraina tsalofe mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Aotra dia tena fifaliana be ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Osa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay no afantaranao any Aotra ilay tena mary ka tsisy nilaza izany afa-tsy Osa izay nitoriana ambasadorina Osa ziady a Elia ireriany ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Osa Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yayaba sy Aotra kotongava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino
izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoky ny tena ampalahelo be le sary misy. Velantsika any zany rehetra zany fa ny endro ao mahita losaka meny dala mandrosika voe. Toy antsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny esy Hebreo 10:4 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesosy anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ingeny teny izy. Dia hoe tena devoly nampianatra nareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo ny tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina ny endrika andrianareo. Ny teny demoly ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesasy hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafon'zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany. Ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetra any. Zany ny faratsinareo. 9:20 Hebreo 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota. Ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso. Mifona indray raha fakapitso mamerina ny ambadika an'izay. Mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy. Mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux miverina eo foana io. Ianao mihitsy izany voateny zany. Ianao izay mijery tsy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny e. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Yehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony dia anatona aty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka ty. Dia avitra ianao zay. Tsy mamono anao ty teny ty. Fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakianao aloha ty dia zao teny henonao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Aotrisy mamono anao foana ty teny ty. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina ingety ao anatin'ny baiboly nareo ingety daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra ny liota intsony. Tsy misy fanatitra ho anao intsony. Dia mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindrampo io. Dia ny aoriana izay tenin'ny famindrampo izay ohatra nataon'ny Yehosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Yehosoa dia afaka zay le tena izy zay. Dia izy amin'izay ilay zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra 7:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao. Dia ilay hoe niaza mba maty ianao ho hitantsika eo ny toyny nefa ny teny izao mbola velona zao dia efa mandeha ny famaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany intsony zao tadidio zany. Andro ny fahamaliana zao efa tapitra treo ny andro ny fanginana. Andro ny fahamaliana zao. Zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany. Nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra. Tsy misy hafamaina zany intsony zao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asa rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany. Nanao kasiparana ny teniny. Izy milaza fa afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino. Tsisy an'izany fa amaha-olombelonao mikomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra ny komprendre anao. Raha ny komprendre izy tsy nalefa ny safodrano. Raha ny komprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao. Raha ny komprendre izy tsy nataony maty ianao. Ary raha ny komprendre izy tsy natsipiny amin'ny heliny olona. Ary raha ny komprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely. Fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana. Tsy mikomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asoy anaty dohanao zany. Tsisy Andriamanitra mikomprendre anao zany.
tiany ny fantany aza manota intsony zay nyteneny de tazoma rehefa te ho any aminy izy koa ngeny tompony lanitra ny lanitra eo ka tsy anao nitsotsotso makany efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka zay nydika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka Matthieu de afaka miditra am'izinareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy Matthieu 5:48 koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra ianao zany de efa nomeny Yehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka atao any sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany de tsy maintsy tanteraka dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy de hoe perfect ary ozy ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozy ny hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany ny eritreritranao voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra tena ho any Yehosoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany donc hoe vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny boky ny Hébreo any angambany izy jevantsika Hébreo tsy le mainka fanirany Yehosoa zay manady zay mosany manadio ny eritreritra vakitsika manomboka amin'ny andiny faraka ambiny folo zany de hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty enina ambiny folo 16-17 aloha vakitsika manomboka amin'ny andiny faha 11 Hébreo 9 de manomboka andiny faha raika ambiny folo fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo fa Yehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy de namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra zao ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanakoa fa ny rano tenany de niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavenom-batotomy vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Yehosoa zay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamy alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 de hitantsika lizy zany io izy io zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yehosoa tsy misy maloto zany tsony eo aminazy afaka daholo ny zava-detra zany le tena Andriamanitra tena marina zany zay le tena niantona teo amin'ny azy fijaliana izay le tena nandatsaka ny rany zay le tena zanak'Andriamanitra marina indrindra zay le nyteny hoe aza manota intsony ny anarany Yehosoa no anarany zao toriny Elias zao tsy azo ovaina koa zay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena ka rehefa Yehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa tsony zay ary Yehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa devolo manao an'izany mbola devolo koa manao an'izay io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io fa zay nanatona ny Yehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony anjaranao sisa mandray fanapakevitra za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy tsony miala tao rehefa te-hitsipy any amin'ny elo mipetra ao efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny eo ary Jesosy tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ngenao namono olona zay aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devolo lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva andao hiaraka aminy andao hiaraka amin'ny Yehosoa ary andao hiaraka amin'ny Elias ho hitanareo maso mpanavitra zany Elias zany mpamonjy zany ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany
tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana reny ary tena mandrava Elia zao. Zay koa ny asany hoe Elia mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soantsika rehetra ho faly nandrea zany teny zany. Mialamo Jesosy sy Jesoa, mialamo Jesus Jizasy, mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny elo nareo dia mipetraho. Rehefa niteny taminareo ampiaradia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy. Laingy zany. Tsy nandatsaka ny rano zany iny, laingy zany. Tsisy nataon'iny zany teo. Fa mpamon'olo iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalanao ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanty lanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io hoe famindram-ponga io Ary rano ny teny dada eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalana. Jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalana ina. Dia mitsipaka ny teny dada eva hatrany farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialamo Jesosy, mialamo Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra, manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany anareo rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany anareo rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zalareo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Iayava. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Iayava zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Iayava, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ary hivavakitsika. Saotra betsaka dadamala Iayava. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy. Valio teny ny tsirairay avy dadamala Iayava. Mamalia hivavaka ianao. Voninahitra ho anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana maidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Iayava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra no mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia mirahaso tsira samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Fiarahana.